fanahy tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Vavaka isika efa miteny taminay ianao na tamin'ity andro ity zavatra mbola miteny aminay tsy niatonga fahafatesana na fahatafotohinana na ratra na fahaverezana indrindra fa teny fiainana hamelona anay, teny fiainana mahery anay, teny fiainana anasitrana anay, teny fiainana izay amin'ny rano tokoa avy amin'ny faritran'ny fahafatesana ho amin'ny fanjakan'ny fiainanao be voninahitra indrindra dia milaza ny teninao Jesosy izay mihinanao dia manana fiainana mandrakizay dia ny mahafantatranao ray ho tomponay, mpanjakanay, mpamonjinay aminao Jesosy Kristy ilay velonao anay. Kehitriny dia mbola miteny hoe araka ny fombanao mampianaranay manotsindianay mba ho velona tahaka anao izay dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay fiainana ho an'izay mandray azy tokoa. Amen. Raintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistely fataon'ny Paoly amin'ny Romanina ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Raintsika amin'izany ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahiraika amby roapolo. Raha toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo miraisa saina. Aza mihevitra izay avona vonana fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Aza manao ny tenanareo ho endry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomany hanao izay mahamendrika eo imason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay hiavananareo amin'ny olona rehetra ry malala. Aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe asy ny famaliana izaho hamaly hoy Jehova. Fa raha nona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetahita izy omeo sotroiny. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo ho eo andohany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Amen. Milaza ny fahasaran'Andriamanitra indrindra izany ary afatra ho amin'izany hoe fahatsarana izany dia tsy inona fa ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahatanterahany izany. Ka ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahamasinany dia milaza fa tsy mba misy rofy aretina na fiketronana izy. Amin'ny fitiavana antsika dia teny koa isika ho soa tahaka azy, ho finaritra tahaka azy, hadio tahaka azy, masina tahaka azy. Ary satria maro ny aretintsika izay manaloka ny fiainantsika mamiravira, ny tontolom-piainantsika dia tonga ny tompo hitondra fanasitranana ho antsika. Izay ny lohateny lehibe izay nombanjintsika nandresy ty herinandro ity dia ny hoe Kristy Jesosy zany iraka Andriamanitra mitondra fanasitranana dia Andriamanitra ao amin'ny zanaka na miseho ny zanaka izany dia teny tonga nofo. Ka ny aretina mahazo antsika izay tondrona manokana amin'ity andro ity dia ny faharatsiana. Aretina ny faharatsiana. Toetra mampahory indrindra antsika olombelona zany ary ratsy ny vokany izay manana izany faharatsiana zany akoza iarana zany hoe faharatsiana zany. Ary amin'izany dia alay-panahy isika hamary ratsy tokoa izay nanao ratsy tamintsika satria tsy zaka ny faharatsiana, tsy rariny ny faharatsiana ho isika. Kanefa ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ho antsika dia ny hoe ratsy ny mamaly ny ratsy, tsy mahazo zany. Ka fahatsoana behivavy eo mason'Andriamanitra mamaly ratsy ary fahalemena fa sanatria tsy hery andresena ny ratsy na oviana ny mamaly ratsy amin'ny faharatsiana. Fa Andriamanitra tsy homba nizanizy na mirariny azy ka hoe izy manao ratsy amin'ny namany na koa mamaly ratsy namany enina dia nanao ratsy taminy aza ny namany satria samy ratsy avokoa ny azan'izy ireo. Na ny mpanao ratsy taminao na ianao mamaly ratsy azy dia samy ratsy avokoa izany. Ny devolo no ray ny faharatsiana ary zay no tsy azakan'Andriamanitra azy. Ary miaraka amin'izay dia ny fahalemetsika koa nataon'ny devolo ho fitaovana mba hantanteraka ilay faharatsiana. Fantaniana dia hoe inona ny lalam-pandresena ity faharatsiana ity. Inona no fihetsika izay tokony raisitsika na arahintsika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika. Reny zany amin'ny 1:1 izay nasongadina amin'ity andro ity, amin'io texte io
manao hoe averintsika amin'ny anaran'ny tompo aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Ilahy zany fa tsy hoe zavatra azo atao fotsiny mandresy ny ratsy amin'ny soa fa tsy misy maharesy ny ratsy afa-tsy amin'ny alalan'ny soa irery. Arak'izay dia misy tokoa ny olona izay mipetraka dia hoe hafa ihany ty hoe reseo amin'ny soa ny ratsy. Fa ny mazatra antsika dia hoe ny olona efa nanao ratsy taminao zao hoe mbola asianao soa indray dia hoe hoe tafahoatra zany dia tena tsy rary mihitsy zany. Dia izany mahatonga ny sasany amintsika anakina azy amin'ny hoe ny finoana kristianina ny fivavahana kristianina dia ataony hoe fandemendo mihitsy ty fivavahana kristianina ity. Aiza ve olo izy dia efa nanao ratsy dia mbola asiana soa indray. Ary nyfantaniana arak'izay zany dia ny hoe zany tokoa ve no hevitry ny hoe reseo amin'ny soa ny ratsy. Satria raha fandemena izy dia tsy fifandresena zany fa faharesena. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao perikiopa na ny teksta izay nitsoahana ny tenin'Andriamanitra zao. Hoy izy reseo amin'ny soa ny ratsy. Ary tsy milaza hoe valio amin'ny soa ny ratsy tahaka ny hoe manaraka fitsipika moraly zany fa hoe reseo. Efa sasa moa morakivy ely dia aleo any zany moa izy. Ka reseo milaza ady atrena. Dia andraisana tokoa sa toko-pandresena avy amin'Andriamanitra tokoa. Inona zany? Dia satria mahasoa ny manao soa. Toa hoe mahasalama izy io. Raha ianao mamary soa ny ratsy nataonao, mahasoa anao zany. Ahoana zany aiza ny tenin'Andriamanitra manovana zany? Dia hono ny tenin'Andriamanitra mahasambatra koa ny manome mandray. Eny e, mety ratsy ny ratsy azonao fa soa omena dia mahasambatra anao izy. Hono ny tenin'Andriamanitra. Fa ny famindrampo izy manarina fahotana maro. Saronao, difotrao, milentikao, voateliny fiainana ny fahafatesana raha ny finavantsarany Jesosy sy fitsanganana ny zoitsika. Ka fomba fiainan'Andriamanitra ty hoe manao soa ity ary arak'izay tsy mitanisa amitsy aminao izy hoe zao avy ny fahatsonao ndray nasehoanao ariariary ndray fantany ambadika hatrany amin'ny atony fotsika tsirairay avy. Andriamanitra titokondry izy ary ray ny famindrampo. Manarak'izany ny manao soa dia akasitran'Andriamanitra tokoa satria zay ny toetran'Andriamanitra. Didika dia hoe fantaro zay tsara, dio zay tsara, ataovy zay tsara dia ny manao soa eto zay. Ary tsy na manao soa raha araka ny soratra masina raha fitiny izy dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra zay. Taonao hoe Paoly, fantaro sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrana no marina. Zany hoe tsy hanananao tsiny na ameloko anao eo anatrehan'Andriamanitra izy io fa azonao tombony sy antoka azy fa Andriamanitra momba izay manao ny sitrapo. Zava-dehibe ny raha toy izao hoe amin'ny fotoanandro izay famahafony atao hoe faratsiana maro samihafa sy tsy famarina tahaka izao iainantsika izao dia milaza hoe izany marina zany tokony mena rariny sisa. Zao any no azo lazainantsika zay azonao rariny eo amin'Andriamanitra. Tsy olona nao vina n'izy anao afaka hanome rariny ianao ary tsy haveran'Andriamanitra koa aloha zany. Fa raha olon'Andriamanitra ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, raha mino an'Andriamanitra amin'ny Jesosy ianao, zay azonao rariny tsy adisy ianao no manatreny. Zay hoe ady amin'ny ratsy amin'ny alalan'ny soa zay dia tsy hoe embonembona amin'izao na entina ampanonofy antsika tsia fa adin'Andriamanitra io. Ary dia amin'ny finoana no anaovantsika ny ady sy angatoavantsika zao tenin'Andriamanitra hoe reseo amin'ny soa ny ratsy. Hafatra lehibe atao amin'ny tompo amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly ho an'ny mino izao mba handreseny ny ratsy. Fa amin'ny alalan'ny finoana mandresena ratsy. Ao no mihitsy zan'apôstôly zay rehetra nateraka Andriamanitra ho izy dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena zay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Janona voalohany toko 5:5 zany. Ary ty finoana ity dia ny finoantsika ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ilay nanao tamintsika hoe aty amin'izao tontolo izao mahita anareo fahoriana misy. Nefa matoky za efa naresy izao tontolo izao. Ka ina ny fahoriana zay hitantsika dia azo lazaina hoe ahitana faharatsiana. Kanefa matoky za efa naresy ny faharatsiana ary ny tampony fantatritsika zany dia ny fahafatesana teo amin'ny fijaliana. Mba handresintsika zay mino tenin'Andriamanitra dia manome fiadinao antsika izy. Ino reo fiadinao reo? Fehintsika izy raha ny tenin'Andriamanitra zay vao mivakitsika voalohany. Ny felitra azo lazaina dia ny firaisan-tsaina. Miraisa-saina hoy Paoly
am'izany tsy ahitany fahavalo irika misarana zay miray vato tenitsika davanandro zay misaraka fasitra izy miteny hafa de hoe aza mamety oerana ho amin'ny devoly miaraka am'izany dia tandrovony fihavanana raha azo atao dia ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra na dia ny fahavalonareo azy sinono zany izy moa ny tena fahavalon'Andriamanitra devoly sy de zay rehetra manohitra ny sitrapony ka tsy ny devoly ihany fa nizaniza manohitra ny sitrapony kanefa fonom-panotsika dia fa maty Kristy amonjetsika ny fomba hiavanana eto na niendrika isehoany de ny hoe manio fitiavana enina dia amin'ny fahavalo azy tiavana fahavalonareo i Jesosy ty toko 10:4 zany ary am'izany dia tandrovy ny toetra zay tokony hitsoroanareo ho vavolombelona manana Andriamanitra de manaraka eo zany de hoe tandremo fanandratan-tena ho izy aza mihevitra zay avonavonana foka mba ho zatra amin'ny fietreninareo ary miaraka am'izany de aza matoky tena tandremo eo aza manao ny tenanareo hoendra aza manao ny tenanareo ho zavatra izy daholo zany mandeha ny fainambiny folo any hoe ohatra hoe za kosa aloha tsy mataka andranona zay izy raha ndre de piteny ratsy olona izy raha miny toetrany de ratsy fa kitindava izy de mpampaoro ny ankonany izy sinsisinsisa raha izay nataonao zany hoe fitsarana namana dia midika fa fanamarina tena toko zay ka ny fanamarina tena dia io ny tokony ambaravarana zay idiran'ny devoly anapitrahana anao inona ny fitsipikara razao tenin'Andriamanitra zao de tandreo voalohany izy ny famendrena mindeny fa 7:10 aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza miomandra anao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra arovony tenanao tsy mba anao ratsy tahaka azy teo de amdiny hoe ry malala aza mamaly ratsy fa ome lalina tokoa ny fahatezerany efa sifitra am-voalohany io ary de aza manao otrompo zany hoe raha misy mety mahatezitra anao de anao izy tezera fa aza manota Andriamanitra ve mety tezitra koa tezitra sa tsy tezitra izy tezitra tokoa izy amin'ny mpanao ratsy zany efa namaliny ny fahavalony rehetra zay namonitra azy fa izy ve nanao otrompo masina izy tezera fa aza manota arao ka tsy tratry ny masoandro milentika ny fahatezera maro ato amintsika moa zao mifiry masoandro milentika io fahirana amin'ny enina ka rehefa tonga any amin'ny enina de mantiny tena raha ritahirina amela de miaraka am'izany tontolo fandroam-po raha azo atao zay nanisy ratsy aminao raha anao no izy ny fahavalonao mehoanina izy raha mangetaheta izy mehosotroy raha manao zany ianao dia hanambatra vainafo antoany toy ny sasan'le tena efa mitiandry azy ty zao le hoe farino rehetra hafa angamba antsy zany ny hevitra io vainafo lazay ny eto de miafo ny fanahy masina zany milana an'lay fihetsika ao ny fitiavana asehonao ny fahandroambo asehonao ny tenin'Andriamanitra raha vo atao de miasa ny fanahy masina zay afo masin'Andriamanitra de ny fanahy famarinan'Andriamanitra sy ny fitiavana io famarinan'Andriamanitra satria mitsara tokoa izy tsy famarinana nefa miaraka am'izany fanahany fitiavana io satria vonona izy amindra fo dia amela helo koa zay ny fiasana zay aza sarahana ny fahamarinana sy ny fitiavana fahamarinana mitaky fitsarana zany satria diso tamin'ny lalàna ny olona fa fitiavana kosa de midika ho fahandroam-po zay mamela ny tsy fahatanterana dia misy ny antoka tokoa zay men'Andriamanitra zay vonona hiady tsara ny finoana andresy ny faharatsiny ity de izy mamaly ao no izy hoeto aio izy ny fahamalina izany no amaro i Jehova Deutéronome 4:7 menandro Mosesy zany ary miseny zany rehetra zany de zao aza mety ho resy ratsy ianao fa reseo amin'ny fo ratsy aza mamety oerana na lanja ny devoly terina ny teny ray aman-dreny teto fe izay mahavognantsika mantsody izy de zao fatram-panaja ny devoly loatra isika angaratra sy jiolary mpamon'olona izy efa veritsika hipahana amin'ny toerany fotsika ary zany ny antony androana ny devoly eto amin'ity toerany ity am'izao asamasiny zao satria mampaoro mataony mpangaratra izy mampaoro mpandroba tahakitatsika kehitriny toero izy ho izy izy anivenany any toerana misy azy any mpanao ratsy ny faratsiana rehetra dia zay loharano fatafitohinana sy ny famenarana rehetra hoy isika aretina tokoa ny faratsiana de tsy ny zany fa ny mamaly ratsy ny ratsy ka toetra izy ty de toetra ratsy ty mamaly ratsy ty tia ratsy ty manao ratsy raha mihevitra hoe haka de ny famaliko ny ratsy zay indrindra ny mahamarina zay indrindra ny tena mahadiso mahameloko anatrehan'Andriamanitra toetry ny mpanonty izy
zay tena mandriany devolon'ny olona tokoa ena dia mino azy izy dia mitoetra mampanomita azy ao no ny tenin'Andriamanitra fa ny saina ny fon'ny olona izy dia ratsy tany mbo ota mitorotoroina ratsy hatramin'ny fahazazany dia sisy toavaroany faraiky am'roapolo ka ny fiasan'izany faratsiny zany dia zao mamiravira ny aina izy dia mamiravira ho famonoana izy dia zay velona rehetra viravirainy dia indrindra ny asan'ny fanahin'Andriamanitra ho ny olon'Andriamanitra ary zay natonga ny Paoly entsana ary entitra ny fafoy le teny hoe aza mamono ny fanaro izy dia Saloniana voalohany 5:7 zany dia io fananaina zay mahavelona io fananganana anaka io zay nananganana an Jesosy tokoa avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandraka zay dia io le atao hoe feon'Andriamanitra zay mibetsika ao anatsika tsirairay avy ina ny betsika sy teny ataony aminy sy aminao tena amin'ity andro ity tandremo aza manao ratsy aza mamano ratsy ny ratsy fa mitiava mamela aheloka aza mandeha araky ny nofo fa araky ny sitrapon'Andriamanitra ary manaja ny tombonao sy ny mahazanak'Andriamanitra ratsy arak'izay ny mandeha ara-nofo na araka ny nofo iny teo mandeha araky ny nofo zany hoe sitrapon'nofo ity dia io lay hoe fanahan'ny fikomina na ny fandavana ny sitrapon'Andriamanitra tsy manaiky fananarana io da ahoana hoe ny teny Paoly ho an'ny Timoty tsy manaiky ny teny tsy misy tselema zay fampianarana salamo dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika ho sy ny fampianarana zay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tsy aianarina io mangidihidy sofina izy hoe tsy ilaiko zany dia hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa zany tsy mino anatra izy ho izy ary ny olona tsy mino anatra masy dia tratra ny fanamarinantena ary tsy vitan'izay fa manameloko any hafa eny manohitra an'Andriamanitra izay mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra araka misoratra hoe ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy ho izy mba ho fingorany tsy eo amin'ny tany ny fahatserovana azy satria tena mame ohatra ratsy izy salamo 4:30 zany 2:20 indesy ny olona tahaka izany dia tsy mahafantatra akory ny fahasambarana atao hoe mamela heloka sy ny fahasambarana atao hoe voavela heloka ny amin'ity fahaizana mamela heloka ity no andrefesan'Andriamanitra ny mahazanak'Andriamanitra zay efitra fa zanak'Andriamanitra izy ny tsy mahay mamela heloka dia tsy inona zany fa ny fo zay mbola tsy voaforo na koa tsy mety ho forana dia mitovy mahajentrisa ihany atao hoe fon'ny adama ela angara indraminy zay fiteny zay ary soratra masina ka ty fotsy miforo ty io mbola nybaiko atsika sy mampanompo atsika raha tsy ampy fibebana sy fahatserovatena ary tavatra an'Andriamanitra na dia efa hoe vita batisa na dia mivavaka tonina rehefa ny fotsy voatolotra operantan'Andriamanitra hoe havaoro ny tompo ary isorana atao anatika ny fovato dia omeo fonofo a tiany io dia hoe meo ny fonao an Jesosy fa rehefa tsy zay dia fombiby ny fon'ny olombelona ina fombiby fampihinana izy tahaka ny ambody fampihinana izy ary satria marina tokoa Andriamanitra dia manana famalina izy tsy afaka angina izy ao no izy eto any famalina ho izy zany ho amaly ary manao an'izany dia mametraka safidy amintsika olombelona izy dia misy ny manaiky ny fitondran'Andriamanitra ka tsy mamaly atao hoe mamaly bontana izy fa mahandry ny fitondran'Andriamanitra eo kaikin'izay dia misy tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra dia manao famalina ho an'ny tenany izy ary dia mihevitra tokoa fa izay no tena marina izay no tena mety raha ny volan'ny soratra masina dia nisy ireo mitrotra rehefa nisy ny tsirary natao taminy indrindra tahaka ny tamin'ny fotoanandro raha tonga ny ora isam-bolonan'i Jesosy dia ina nataon'ny Petera soany saba no izy dia kapahany sofin'ity mpanompo ny filovana be atao hoe Malko dia ao Jesosy taminy angasitraka vizy ampidiro amin'ny tranony sabatra ao ny kapoka no meno raiko a tsy osotroiko fa ary zay mikapoka amin'ny sabatra mikapoka amin'ny sabatra dia toy izany ko Jakoba sy Jona mpianatry ny tompo da amin'ny fotoanandro raha nahita fa milavin'olo izy zao to mivohotra anankiray zay amin'ny Samaritain zany araky mbolaza hoe manamboatra toerana iavian'i Jesosy eo amileka toko 7 io andimy fefatra 50 any dia sosotry izy zao satria nandary ny olona hoe sy Jesosy nareo tsy ahoanay zany dia izy ro raha tompoko tianao va raha hiteny zay mba isy afo milatsaka avy any an-danitra andevona azy dia tahaka nataon'ny Elifa izay tao amin'ireo fanatitra tao a telopotro karamila mon'olo zany mitodika azy Jesosy dia niteny mafy azy ananatra azy ary dia nifindra hatrany amin'ny vohitra hafa izy satria nisy fadibitena tamin'izy rehetra rehefa mainana fahefana afaka mandatsabaratra mihoatra n'izany aza reto no tsy miforafo reto zay ny fon'Andriamanitra
ka ny fampianarana raha misy zavatra tsy zakatsika tsy zakan'ny sainao amin'ny maolona anao eo amin'ny fomba hitondran'Andriamanitra anao eo amin'ny asana zavatra mpanovony anao inao no anjaratsika dia ny mivavaka raha mbola te hitoetra ho zanak'Andriamanitra anao mpanompon'Andriamanitra mivavaka mba hanekeko zany amin'ny finoana fa tsy hoe miady hevitra amin'Andriamanitra ahoana natao izao ahoana ianao tsy manao tsy azo atao zay ny mpanompo tsy lehibe no tompo ny iraka tsy lehibe zay maniraka azy ka tandreminy tsy ampisy ady hevitra ady hevitra ve mampandroso ny finoana vao maika koa mampiamotra ary iny kitikitehany defaoly antsika rehefa tsy mitoetra raisana amin'i Jesosy tsika ny ady hevitra dia midika hoe tsy rary ny fitondran'Andriamanitra tsy mety io tsy marina io dia tsy haiko ny mame voninahitra azy izay no ataoko fa zao matokiny fitondran'Andriamanitra anao fa fitondran'Andriamanitra irery no loharano avin'ny soa ary azonao hery sy ijoroanao andresenao ny faharatsiana rehetra ekeny amin'ny fotoanandro tahaka ny resy ianao dia ino mahatonga aza tsy miteny amin'olona zay reraka loatra izy resy ny faharesenao no fandresenao manaiky ho resy eo amin'ny tongotra Jesosy ianao dia izy manangana anao manandratra anao ho mpandresy tahaka azy satria tsy mitondra irery intsona anao amin'izay fotoana izay fa niadinao dia izy miady ho anao ary teniny zany ianareo ankeny izy za miady aminareo arak'izay mila fitaizana ary mila hanaiky ny fitaizan'Andriamanitra aho raha hoe mbola te hitoetra ho zanak'Andriamanitra mandova azy ho mpanampin'Andriamanitra mahatoky azy aonina amin'ny fitaizan'Andriamanitra mitaiza ny azy ny tompo manana ny azy izy dia sarobidy aminy isika dia tezainy zanaka tena moa izy no anarona dia faiziny zany hoe ahitsy izy mba handeha araka ny famarinana ny lalana nadiso azy ny fiheverana nadiso azy dia ahitsin'Andriamanitra mba handeha amin'ny lalan'Andriamanitra sy ny fihevitr'Andriamanitra satria izay no mahazanaka atsika dia ataony isika ho zanaka manoa azy manoa sitrapony ray dia amboary ny toetra atsika tsy handeha araka ny sitrapony tenantsika na araka ny hafanam-potsika fa handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitariany fanahy zay ny teniny tamin'ny Petera rehefa vita le atao hoe tataka ny fianianana faharoana fanekena hoe Simona zanaky Jaona no tiava ianao fatatsika tsara zany anjaotoko faraiky amin'ny roapolo dia ny telo eny tompo fantatrao hoe ianao mahalala fa tianao izy dia lasa indray le hafanampo kanefa hono Jesosy lazaiko aminao marina dia marina tokoa Petera raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao fa rehefa antitra kosa ianao atao hoe antom-panahy indrindrandrindra dia aninditra ny tananao ary olo-kafa ho izy no anikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao mangidy ve zany zay ny tena mamy satria isika tsy mahalala ary tsy mahay misafidy kory zay tena mahasoso mahatsara antsika izany malala zay ny tombotsika ny raitsika ny Jesosy mpiandro lehibe fanahintsika izy mahafantatra sy mahay miahiny amin'izay mahasony olona ka misy ny fananaran'Andriamanitra raha tsoviny izy dia hoe tandremo aza manaraka ny fomba sy ny fanaony zao tontolo zao hoe mandeha amin'ny herin'ny tenany tandrovo ny voninahitran'Andriamanitra nomenanao mazanaka mpandovanao dia ny famasinan'Andriamanitra mandeha anao fahitsiny fa aza maditra ino atao hoe maditra dia tsy ina fa zay rehetra mandany sitrapon'Andriamanitra ary manamavo ny voninahitran'Andriamanitra enikiray amin'ireny eo amin'ny hevon'ny fiarahamonina indrindra amin'ny andro ankehitriny mahafono le fiainana dia mitrotrotra daholo ny fo ny ampo sy ny sisy zany dia mietsika ny ady dia misy lasa tsy mahandom-bava dia hono nefa ny tenan'Andriamanitra izay mandom-bava no miariny eny fa zay vavana kosa arinjana ho izy ho aboana anatoko fahatelo ambin'ny folo zany andininy fahatelo sy fahadimindreo ka ny olon'Andriamanitra dia tsy sokaviny sanatsy hoe tsy mandom-bava fa olona mahonom-po izy satria mifanano fahomonam-po zay ny fanahy masina nomena azy dia mitafy ny voninahitra nomen'Andriamanitra azy izy dia ny famendrehan'Andriamanitra ao aminy famasinan'Andriamanitra ao aminy rehefa zany aza manompo toetra fa Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra zay ny topoy ao ny ty hoe manompo ny toetran'Andriamanitra ty tsy manao otro-po fa tia mamindra fo ary tsy tia mitahiry eloka eto anao manatona fotsiny ianao amenaran'i Jesosy manankery avy Nazareta matoky ianaka vo avelany eloka ao dodona nge Jesosy amela eloka azy ianao fa tsy voaraiky zay raha tsy izano tapa-kevitra manatona ary mandray zay kosa
ka mitaiza ny olony tompo ary tsy ny zany fa mba niatanteraka azy moa ny teny jesosy ako tanteraka inareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-tany tsisy mipentina izy tezainy izy amin'ny finoana dia ny fatompianan'andriamanitra fiankinana amin'andriamanitra fanoavana an'andriamanitra fanekena sitrapon'andriamanitra sy ny fitariany dia ny fiaretana na dia anaty fiaretana aza dia mbola manaky hitondra zay mavesatra dia mitaiza izy ny amin'ny toe-mpanaraka an'andriamanitra mba hananantsika ny fahamasinana dia ny fahadiovam-po zany sy ny fitiavana fa zay mahadio am-po no ahita an'andriamanitra ary zay manana amin'ny fitiavana izy no sakaizy an'andriamanitra akaiky an'andriamanitra dia tahaka nyjaona dia hosoratra hoe ary le mpianatra iray tian'ny tompo io moa tsy zaka ny sasany fa nitehatratra teo amin'i jesosy izy na avela an'andriamanitra ao izy satria fantany loatra ny fimonjaona eny tompo dia mba meo azy any fo zany jesosy azoko manatona anao bebe koa dia tezana raha teo tsika amin'ny fahamarina dia ny fahalalantsika an'andriamanitra sy ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra ary indrindra koa azontsika mahita miasany zay tsara indrindra rehefa molaza ny tenin'andriamanitra dia raha zoina koa ny tenin'andriamanitra teo dia taizanytsika amin'ny fomba an'andriamanitra zany hoe anana fanentretena ko tsika hoe tsipitsipika moraly fotsiny zany fa ny fiarovana asy anao amin'ny frere anaranofo mba tsy ho diso eo anatrehan'andriamanitra mba tsy ho foana zay ny aretako tao amin'ny asan'andriamanitra rehetra ary indrindra mba angasitran'andriamanitra mipetrako dia tahaka nanomezana antsika any paoly apôstôly mba tsy rearezy ny fanamaroany fanambarana izy avokoa mety noho ny fanamaroany fanambarana noho ny asa be mety ataonao ny fahazotoanao reny rehetrarehetra reny dia mety hofandrika avokoa dia taizanytsika haritra any amin'ny vavaka mba hananatsika firaisana amin'andriamanitra ary nombonantoka amin'ny indrindra isika mpanompon'andriamanitra zay natsonitso hitondra ny azo fijalian'i jesosy kristy ho famonjena maro mampiorona atsika araka zany andriamanitra satria programme andeha zany ary mavesatra nefa maivana eo anatrehany ary mora satria izy no manao azy araka zany andriamanitra tsy mameantsika mihoatra no zay zakatsika mazava zany ninninona ady ninninona mety ratra ninninona fatafitoinana ninninona mety entanao andriamanitra tsy mameantsika mihoatra n'izay zakatsika arehefa zany dia ny teny fananarana atao koa andro korintianina aoka tsy akafanan'ny tompo isika ho izy zany hoe aoka tsika tsy ho tezitra aminy eny moa tsy zakany olona izy dia tezitra izy taka nde zaza tezitra aminy hoe rehefa tsy azo ny ilainy tezitra amin'ny ray aman-dreny izy nanyreny dia mamely tontondro zao tahaka nanakany sasany tamin'ireny fanay azy rizitra maty ny mena rany izy reny aoka tsy monomonina inareo tahaka ny sasany tamin'ireny zay maty ny mpandringana satria tsy zakan'andriamanitra zay ary zany dia nanjo azy mba hoanatra ho antsika sady voasoratra zany ho fananarana antsika zay niharany zao farany zao tontolo izao hevitra zany dia hoe ampy-piamorana ny andro ankehitrina ary zany tokoa dia aoka hitandrina isika tsy ho tratry ny fiamorana ka andeha sy anao tahaka ny fanaony jentilisa zay tsy mino mba nandroso tamin'ny finoana ihany kanefa niembotro dia amin'ny tenin'andriamanitra ny amboa no miverina amin'ny lona ary ny tsovavy zay nampandrona no verina no sipotaka indray tsy ho amin'ny fotaka zanatry nitson'andriamanitra amintsika eny mety nampahavalo ianao dia zay ny fikendreny fa tsy zay kosa ny fikendreny tompo sanatry zany fa ny anafaka ny anadio a ny ampitafy amin'ny volonany ka mety misy ny fakapanahy mano ratsy misy fe io dia anao hoe tsy zakako tokosa tafahoatra ny natao tamiko zay tena tsy rary ny mahazo ahy tsia tsy ny nataony ny tafahoatra fihinany marina zany tsy mahazaka zany mety ampy ny finopo zany dia ono ny ten'andriamanitra matoky andriamanitra ka tsy amelanareo alay-panahy mihoatra no zay zakanareo fa momba ny fakapanazy dia sy ny lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo izany raha disy zany tena mikorintana toko fahafolo andeny faharoambin'ny folo sy telo ambin'ny folo ny heviny dia hoe ankino amin'andriamanitra ny adinao zay no ankino amin'ny jehova ny lalanao amin'ny jehova moa dia hoe izy tompo zany ka tsy aleo fa raha mbola tsy tanteraka amin'ny fanekena sy ny fanaran'ny tompo isika amazanak'andriamanitra atsika zao ny fitaizany atsika izy dia miala nenina aretsika foana ito am'ty toerany ity zany mbola miala nenina aminao ny tompo mbola miantso anao izy mbola tsy tsivina safatra aminao izy ary araka zany dia ataon'andriamanitra mitamberina aminao eo mandrakariva ny fanadinana zay mbola tsy afaka ao inona ny fanadinana mety mbola tsy afaka
dia ny fahaizako fa mila eloko amin'ny namako zay rehefa ratsy noresina ianao mbola mitahiry ratsy na alahelo ampo fa tsy mametraka ny alahelo sy ny adinao marina amin'i Jesosy dia asesiny amintsika tsirairay ny antom-panadinany satria fanantenana izy dia hoe mendrika fantaniana efa namela eloko ny ranona tokoa venao fa madio fo amin'ny ranona venao dia tondrony koa ny hafa zay mitanana no alahelo rehetra dia hoe ako afa-panadinana amin'iny ianao dia koa ny antony samy hafa nametraka ny atinao tamin'ny tompo tokoa venao tamin'ity atamiko mihitsy ho izy tonono io fisika mantsy rehefa manana azy dia tsy mahatonona azy zany mantokoa hoe mandroso midinika zany satria mavesitra loatra ny any anaty any dia nany amoaka an'izay ara tsy vita ary mamoaka zavatra poizina mivoaka ao zanakizany amin'ny antony rehetra dia manadina antsika ny tompo ary zany zao fiainan'izao fanadinana any amin'ny fonona izy ka ino moa fikendrenana ao amin'ny tompony amin'izany dia natonga antsika ho zanaka madio tahaka azy ary tsy ho dia ratsy tahaka azy ary mba tsy ho diso sika fa raha diso amin'ray sika dia diso amin'ny rehetra ninona mety nataoko ninona fanarako sy ny sisa rehefa hitan'Andriamanitra fa diso amin'iny dia inona miseho eo aminy zany hoe manjary foana ny fivavahana sy fampana mety nataontsika eo anatren'Andriamanitra zany satria manakona ny voninahitran'Andriamanitra manakona ny famarinako eo anatren'Andriamanitra zany dia ny fompo azy ka haitsika mantsy arak'izany manivana tokoa ny vavaka zay ataontsika ohatra hoe vavaka nampianarin'ny tompo zany ho isika mamela ny elokay izy moa no teta eloka tokoa fa no ilay tapany faharoa tahaka namelanay zay meloka taminay toy ny sasa okotsolonay fa intsosaka aloha tsy vitanay anao mba tononony eo any izy fa neo am-po ao hafa mitsara nge io vavaka io kanefa manitsy akoho io mba ho marina ny fokon'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra dia tsy misaraka ny mamelany elokay sy ny hoe tahaka namelanay zay meloka taminay ka tsaro fa efa sarotra mahazo ny olona raha teo zay tsy voavela eloko hoe hono ny ten'Andriamanitra ny amiko misy fiadanana ve tsy misy fiadanana mano ratsy fanahy araka nisy atoko favarambe fakolondimy faharoapolo zany ary efa famarin'Andriamanitra matanjaka be zany ka inona koa mbola ampinao ny amin'izany azo ny famalina azo mamaly fa azo ny famalina fa inao dia mahonono an-tena ary matoke fa ny tompony zavatra rehetra zay tsy haitsika dia hain'Andriamanitra aza mitaray-panahy sanatria hoe ndeha miraviran-dranona tahaka ny hoe mamonono zany raha aza maka nitoeran'Andriamanitra zany aza misalovana ny anjarany de hoe famarina io fa ome voninahitra izy zay nanaiky antoko anao fanomezanao voninahitra amin'ny tomponao dia izy avelanao iahina aminao izy avelanao iahina amin'ny adinao dia ho hitanao fa raha manaiky izany ianao dia hitsara hiadana ny fonao dia tahaka ny Davida tena maro ady ange Davida fantatrika tsara zany indrindra ny asa lamo zay nataony Saoly azy sarotra dia sarotra zany nefa anao izy Jehovah no mpiandry azy dia rehefa avy eo dia hoe mampahandry amin'ny ay maitso izy tondraha eo amin'ny ony fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy manositra diloelony lohako izy ary ny kapokako dia feno aoko ho feno fahasoavan'Andriamanitra ary avako mba tsy hanana-devoly irika ka miravorana ny fiadanana soa indrindra ary lazana hoe mahazo misoninika amin'ny fiadanan'ny tompo zay rehetra mitoetra ho aminy satria azo antoka io ary tsy miova mandrakizay arak'izay miarova ny tenanao amin'ny zava-pona miarova ny tenanao amin'ny zava-pona Jesosy no omeo ny fo fa tsy zavatra hafa Jesosy no mahay mampiadana antsika ho isika ary sitrany indrindra ny mampiadana anao aonao misy fiadanana ho anareo zay fa marana ny teny fametrahan-tanana io dia azo mitsara iny inao nanome azy Jesosy azo fiadanana zao tontolo zao natahaka ny an'izao tontolo zao fa fiadananao masina indrindra zay tsy hoanao amiko arak'izany mitady ny nalatafy anao va ny fahavalo tsaro fa ny fiahin'Andriamanitra mahery amboniny izany fa nanaiky antsika ho zanany izy ary izy ho raitsika dia raiso zany toko lehibe zany itokio zany toko zany ho sitrana ny ratraponao rehetra ho afaka ny tebotebonao ho foana sy hitsatra ny ayanao zay manjoy anao dia mangina ny feon'ny fahavalo rehetra aonao i Davida mamenatra ratabatra eo amin'ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao milaza fandriamanitra
dia manda lehibe zay tsy anizaniza na ninninna ianina na idirana fona zao kosa nataony ho hainao ny miditra ao nataony ho hainao ny manakaiky azy satria hitany fonao mitady azy dia hono Jesosy zay rehetra manatonahy tsy mba ho lavitra mihitsy ary ne tsy lavitra mihitsy dia hoe raisiny ianao ary rehitany satria mbola ao ny fery ao ny rofy ao ny ratra ao ny mila fanasitranana ny amin'ny faratsina sy ny famarinana dia anafaka anao mihitsy dia anasitrana ny ferinao rehetra izy atoko ry havako Andriamanitra mahay miano tompontsika naka ny tenantsika tokoa izy ary ny rofotsika rehetra dia niaretany tao amin'ny tenany ka hatramin'ny singabolontsika azy dia fantany zany fa tsy ho latsaka ny tany zany ary ny sitrany dia ianao ampitafiany voninahiny raha ny fahavalo mikendry nala tafy ianao izy kosa dia omeny ny voninahiny ianao dia ianao avelany heloko zany voalohany indrindra ianao aneo ny famondram-pony zany dia arovany tsy anatsiny eo anatrehany sy ny rehetra satria efa tianao izy dia efa nifidy anao izy dia efa nanaonao zanaka ary zanaka tokoa dia mandovy indrindra ny fahamasinan'Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra sady tsy azo ampiororony mandrakizay fa izy tsika zao dinika fampiorenana tsika zao inona tokoa no atao mba handresena ny ratsy ny tsy atao aloha dia hoe ratsy ny mamaly ratsy amin'ny ratsy fa alaviro ny ratsy dia ho velona ianao dia toko lehibe ho fanasitrana no omeny ten'Andriamanitra atsika voalohany dia ny famelana ny helotsika zay fototsy ny aretintsika rehetra ary ny tena aretintsika dia ny tsy fahizatsika mamela heloka roa izy ndray aloha tsy fahizatsika mandray famelan-keloko Andriamanitra fa miaraka amin'io dia ny tsy fahizatsika mamela heloka ary rehefa zany dia omeny hery tokoa tsika andresy ny ratsy rehetra dia niaizantsika mamela ny fahotana dia ao nahoiny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jaona apôstôly zay rehetra nateraka Andriamanitra ho izy no tsy manota satria nivony ny tenin'Andriamanitra ho aminy dia mitoetra ao anatiny tenin'Andriamanitra velona sy mahery zany ary tsy mahay manota izy satria Andriamanitra no niteraka azy janona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy meteza hateraka Andriamanitra dia ho afaka tokoa amin'ny fony faharatsy isika ary dia ho velona satria velona izy afaka isika ame voninahitra anao zay amin'ny toko lehibe menao amin'ny andro ity fa na mety manameriko anay tokoa aza ny fonay Jesosy eo no tsy fahataterahanay fa maty ho anay ianao ka tsy misy afaka ningitra ny fonay ary ny fahavalo dia ny devoly dia tsy afaka iampangana nameriko afona efa natsanganao zanakao zay mandovan'ny fanjakanao dia ajoronao ho mpanomponao manoloana ny siza fiandrainany fahasoavanao ary manana fahasahina masina mandray ny famelan-keloko ao fanamarinana mandray ny fanahy masinao fampahirezana mandray ny tenin'Andriamanitra ao sabatry ny fanahy entina mandresy ny ratsy rehetra misaotranao zay fanosoa zay entina imaharesy rehetra zao dia nao Jesosy Kristy sy ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery tokoa foana ary tany ary ngano esory zay rehetra tsy nambolenao atomponay mba handraisanay ny fanjakanao be voninahitra dia ny fahamasinan'Andriamanitra no ny famoramponao zay mamela ny helokay rehetra manasitra ny androsika aretinay rehetra manadio tokoa ny fisainanay sy fieritreretanay ary miaro ny ainay ho eo aminao fa tsy ho any an-davaky ny fahaverizana voninahitra anao raisy toa amin'ny anaranao Jesosy Tompo hatramin'izao aroa mandrakizay amen.